Raisina ho fifaliana sy tombotsoa manokana indray ny miaraka amintsika amin'ity andro faran'ny famelabelarana ity izay niresantsika ny mikasika ny amin'ny adidy amin'ny firenena. Mino aho fa ho antsika izay nanaraka hatrany amin'ny voalohany ka mandrak'androany dia ho fantatsika ny tokony ho atao eo amin'ny fitantanana, fitondrana izao firenetsika izao eo anivon'ny commune, district, région amin'ny sehatra ihany koa izay misy atsika tsirairay avy. Matoa moa izao fantarazao natao dia mba hanampy atsika, mba hahatonga atsika tsananao foana, mba hisoroka zavatra betaka ihany koa isika ry mpiaino malala. Koa miraso atsika izay manaraka sy miaino izao fandarana izao amin'ny radio azisy rehetra manerana Madagasikara, ho antsika rehetra ihany koa izay manao ampony havatra dia isan'Andriamanitra famarinana ho antsika izany rehetra izany. Dia isika hangataka ny fanahy masina ampahery ny tenako ary tahanareo izay iaino izany ka hanova isika izay azo rehetra ovana eo amin'ny fomba fijery, eo amin'ny fotopisainana maro. Andriamanitra tomponay eo, ankehitriny izay dia nomenao izao fotoana izao ahafahanay mamarana ny lohahevitra ny amin'ny adidy atao amin'ny firenena. Engane Tompo Andriamanitra, mba amelan'ny elokay vahoaka malagasy ianao sy ny mpitondra. Engane Tompo Andriamanitra, mba tsy hanamafoa ny mpinisana ambaratongany. Engane Tompo Andriamanitra, izao afatra izay ambara eto izao dia anatsara ny sehatry ny androm-panjakana tsirairay avy ka hotahinao manokana Jesosy eo. Ireo izay matrapa fa mpanomponao lahy sy mpanompo vavinao izy, araoka Tompo Andriamanitra, hanao zavatra eto amin'ny firenena tokoa ianao ka isan'ny fandriam-pahalemana, isan'ny fiadanana ka ny tokantrano tsirairay avy dia anakoanina, hanana asa ary ho afahanao tokoa izay Tompo amin'ny fahoritrana maro samihafa. Dia apetaka aminao Tompo izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro farany tokoa isika izao amin'ity famelabelarana ity ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe ny adidy amin'ny firenena. Amin'ny malagasy atsika dia fomba fiteny le hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy. Olona tsara ianao izay miaino amin'izao fotoana izao. Olona mpanompon'Andriamanitra ianao. Olona manana mizazy tokoa ianao ary tsy tongatonga ho azy ianao raha ohatra ka afaka nanaraka izao fandarana izao amin'ity fotoana ity. Andiary isika hijery ny ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo, ny 120 sy ny manaraka. Andeha omentsika lohateny ihany ity ny lohateny manaraka ity. Ny lohateny dia izao hoe tsy vahaolana ny ady, tsy vahaolana ny ady eo amin'ny samy mpiray firenena. Andeha isika maka 120 naran'i Jesosy manao hoe: ary noho ny tonga tany Jerosalema Rehoboama dia novoriany ny taranaka Joda rehetra mba amin'ny firenen'ny Benjamina, dia miaramila 7 alina amin'ny rahetry voafantina hiady amin'ny taranaka Israely hapody ny fanjakana indray ho an'i Rehoboama zanak'i Solomona. Kandro tonga tany Semaya ilan'Andriamanitra kosa ny tenin'Andriamanitra nanao hoe: mitenena amin'ny Rehoboama zanak'i Solomona, mpanjakan'i Joda sy amin'ny taranaka Joda sy ny Benjamina rehetra, ary amin'ny vahoaka sisa hoe: izao ny lazain'i Jehova, aza mandeha hiady amin'ny zanak'Israely rahalahy ianareo, fa samia mody any an-tranony avy ianareo. Izay le vakiteny. Araka an'ity vakiteny ity zany dia rehefa hitan'ny Rehoboama mpanjaka fa ny vahoaka izay notarihan'ny Jeroboama dia tezitra taminy. Rehefa hitan'ny Rehoboama mpanjaka teto fa nitomboisan'ny mpanaradian'i Jeroboama
ilay lehibean'ny mpanohitra teo amin'ny Israely, dia hoy ianareo hoe inona nataony tamin'izany? Amin'ny maha olombelona anazy, na dia atao aza hoe mpanompon'Andriamanitra izy mpanjaka voaositra efa vita seremonia, dia ny any tao an-tsainy dia zao hoe ny ampiorina ny fandrakany no ny heveriny. Tsy nieritreritra izay tombotsoan'ny vahoaka izy teto, fa ny masoany dia ahoana ny ataony mba ampiverenana aminy indray ny tombony isan'ireo olona izay mpanaradia aminy, ny ampitombo ny zaratany izay andrakany. Koa dia ny any nataony dia nanangona inona izy teto? Nanangona miaramila 7 alina sy rahetry. Zany hoe tamin'ireo zaratany izay nandrakany zany hoe Joda sy Benjamina, dia nifantona izy miaramila 7 alina sy rahetry. Tsy ireo fotsiny akory miaramila tamin'izany, fa zay miaramila tsara ofana nandray fanofanana, miaramila izay niombon-kevitra tamin'ity mpanjaka ty, dia nalaina izany ary dia nangonina ary dia tapaka ny hevitra fa hiady amin'ireo foko 10 teo amin'ny Israely ny mpanjaka Rehoboam. Raha jerentsika ny antony manosika ny Rehoboam mpanjaka teto dia resaka fitiavan-tsezany azy, resaka fitiavan-tenany azy, ary ny tao an-tsainy dia ny apody, ny amaro-toerana, ny ampitombo ny isa ny mpanaradia azy. Mety ozy angambany ianao hoe rarina ange zany e? Eny, rariny zany, fa ny zavatra hitantsika eto dia zao: nampiasa ny miaramila ilay mpanjaka hery famoretana an'ireto vahoaka izay reraka, vahoaka izay mijaly, vahoaka izay efa niaina tao anatin'ny fahoriana izay tamin'ny andron'ny Solomona. Ny mpanapaka ratsy fanahy hozy ny Baiboly dia mahery mampahory eo anoloan'ny vahoaka reraka. Eto zany dia afaka miteny isika fa niseho ny avonavina teo an'i Rehoboam, niseho ihany koa teto ny faratsipana teo aminy, satria raha vahoaka reraka, vahoaka ao anatin'ny fanotrana, vahoaka izay lany mondry keliny amin'ny fandoavan-ketritra miompanana tao tamin'ny Solomona reny, raha ny tokony ho izy dia tokony ho amaivanina izany. Kanefa dia ny abevoany tao an-dapany, ny atonga ny arena tao aminy sy ny mpiaradia taminy no ny masoan'ity Rehoboam ity. Dia niroso amin'ny ady ary zany zao ny mpanjaka. Ary ahoana ho ny Andriamanitra amin'izany? Ahoana ny hevitr'Andriamanitra eo anatrehan'izany hoe olona iray firenena izany no andeha hiady noho ny tsy fitovian-kevitra ara-politika, tsy fitoviam-pijery, noho ny fitiavan-tseza an'ireo mpitarika sasany? Ahoana ho ny tenin'Andriamanitra? 420 isika amin'ity mpanjaka voalohany toko 220 ity dia mahita an'izao teny izao: ary mivavaka aho mba horaisinareo am-po mpitondra ny Madagasikara, mpanao politika, ary anareo tanora, ianareo mpanao politika amin'izao zay mety ho mpitondra Madagasikara anaorinany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra aminareo hoe aza mandeha hiady amin'ny rahalahinareo. Ahoana hoe aza mandeha hiady amin'ny rahalahy inareo? Ao amin'ny soratra masina eto amin'ity andininy ity dia ny teny hoe rahalahy dia ilazana ny mpiray firenena izany, na dia ataotsika aza hoe voazaran'ny fokom-pirenena 12 ny Israely, dia firenena tokana ihany izy ireo. Taranaka Jakoba izy ireo, avy amin'ny Jakoba no niavian'ireo firenena, ireo fokom-pirenena 12 ireo. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny isin'ny fandringanana, ny fifamonoana, ny fifandirana eo amin'ny samy mpiray
firenena. De hoe ianareo hoe inona ary ny sitrapony? Tsy voatery hamaky baiboly isika de efa manala an'izany valiny izany. Tsy voatery hanokatra boky masina ihany koa isika vao fantatra an'izany, fa araka ny maha-olombelona antsika dia mikatraka mandrakariva isika ny sinin'ny fihavanana. Ary amafisiny baiboly izany ao amin'ny Salamo 3:30 andininy voalohany. Salamo 133 andininy voalohany. Ianarany Jesosy manao hoe: endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. Ny sitrapon'Andriamanitra zany dia miara-monina ny mpirahalahy. Ny sitrapon'Andriamanitra zany dia miara-monina, tsy mifamono, tsy mifandringana ny mpiraya firenena. Izany no tandrony mpitondra fanjakana tsirairay avy. De natonga ny malagasy rehetra mba hiaina am-pilaminana eo amin'ny taniny. Anjarantsika ny mandinika amin'izao ankehitriny izao. Anjarantsika ny manova raha ohatra ka misy tokony ovana. Mova enao malagasy izay mipetraka any atsimo, any avaratra, eto ampovoantany, any amin'ny toerana maro samihafa asana Madagasikara. Mova tena milamina tokoa ve ny fipetrahanao eo amin'ny zara-taninao. Mova tena mahatsapy ianao hoe ary mirehare hoe malagasy ianao. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. Fanehoana antsara izany ny amin'ny endriky ny fandriam-pahalemana izay tiany hisy ao amin'ny Israely, ary tsy ao ny Israely ihany fa ho atsika aty Madagasikara ihany koa. Vavaka izay ataonay mandrakariva, de ny atonga ny Madagasikara ho tany izay mbola andrakan'ny fihavanana, ka na eo aza ireo vahiny maro izay tonga eto amin'ny firenetsika, na eo aza ireo kolotsaina maro izay tonga eto amin'ny firenetsika. Misy amin'izy ireny fikolotsaina tena miiba, kolotsaina mamofady, dia manao antsoavy amintsika malagasy, manao antsoavy amin'ny tanora izay ankehitriny firenena. Aoka re mba hosarotiny itsika, ka hisy ny fiaramonina, hisy ny fandriam-pahalemana, hisy ny fifankatiavana eo amin'ny samy malagasy. Andeha ho foanana ny fanavakavana, andeha ho foanana ny fanirikiliana sy ny fandrangitana ny adi-poko eto Madagasikara. Aoka tsisy mpitarika politika, aoka tsisy mpitondra, aoka tsisy haino aman-jery izay hivoy an'izany. Aoka ho foanana avokoa izay rehetra hitarika ho amin'izany atrangadravatra izany. Ny planin'Andriamanitra ao an'i Madagasikara dia ny mpirahalahy isika olom-pirenena tsirairay avy dia mahay miara-monina. Ry vahoaka malagasy, zava-dehibe tokoa ny sinin'ny fifankatiavana eo amin'ny samitsika malagasy. Ary aitsika ihany koa ny miara-monina amin'ireo vahiny, teratany vahiny izay tonga eto Madagasikara. Izao no amaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Levitikos 7:10 andininy 9:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mandendeha manaratra eo amin'ny firenenao. Levitikos 7:10 dia ny 9:40. Dia misy lalàna eo, lalàna ara-pitondran-tena manazava amin'ny antsipiriany ny amin'izany. Hoy izy ato hoe: aza mandendeha manaratra eo amin'ny firenenao, aza mitsangana andatraka ny rano namanao. Izao ny Jehova. Andininy 9:40 izy, dia hoy izy ato hoe: aza mamaly ratsy na manao lolo-po amin'izay iray firenena aminao. Ho atsika izay tia tanindrazana dia zavatra andresantsika teo aloha teo. Aoka tsy fankalala ny samy malagasy, aoka hifanampy ny samy malagasy, aoka mba hisy ny fifankatiavana, ny olona tia ny firenena dia olona tia ny olona izay monina eo amin'ny firenena. Koa ankehitriny dia ndesika anao fampiarana, ka ny toe-javatra rehetra izay mety hitarika fifanaratsiana, fifandrangitana, ny ady lahy, na eo aza ny tsy fitovikevitra, dia aoka mba
ho foanana izany. Aoka ny tambazotra zay fitahina ho any zao vaotana zao tsy ampiasaina ho amin'ny fitarihana ny vahoaka ho amin'ny fandrangitana na ho amin'ny adi-poka na ho amin'ny fankalana. Inarany tokony ataon'ny mpitondra sy ny vahoaka amaranantsika an'izao lohahevitra zao. Tiatsika hoe aminareo teo nisy ny fandriam-pahalema eto Madagasikara, tiatsika ny atonga atsika hiara-monina, tiatsika ny soroka an'ireo fikomena fahafatesana raha mandika aminarivony eo any koa ny ady ny tolona maro samihafa. Inona ny tokony atao? Andesika amakina ao amin'ny mpanjaka voalohany, mpanjaka voalohany toko 12 dia ny 420 tapany farany, manao antsoavy amintsika kristianina, manao antsoavy amintsika izay ao amin'ny manakavana netindrazana, manao antsoavy amintsika tsirairay avy ny ralany ao amin'ny fivavahana silamo sy ny maro samihafa, manao antsoavy amintsika mba hanaraka izay lazainy ity andeny manaraka ity. Dia ozy ny teny ato hoe dia niainy ny tenin'Andriamanitra ny olona, ilay Andriamanitra nalata sy ny tany dia mila hoenona, satria Andriamanitra ny tompon'ny fahefana, izy no manangana sy manaisotra ny mpanjaka. Koa fotoana izao ahafahantsika mampitombo ny fifandraisana amin'io Andriamanitra io. Vakio ny boky masina, vakio ny baiboly, vakio ny tenin'Andriamanitra, aroka mpifanarahantsika amin'ny zay ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly, ny fomba fiainantsika tsirairay avy. Raha manaraka an'izany isika dia andro fahalemana ienan'ny olona eto Madagasikara ary aharitra sy ateza ny fitondram-panjakana rehetra izay mijoro eto amin'ny firenentsika. Andeha angataka ny fanahy masina aho ka hiasa ho apontsika tsirairay avy ny teny izay nambara nanomboka tamin'ny andro voalohany sy tamin'ity fotoana ity, ka mba ho lavitry ny ady ara-politika, adi-poko, ady maro samihafa ny firenentsika. Ivavakitsika. Andriamanitra tomponay eo, ankehitriny izay dia midera sy mankalaza anao, satria nomenao fotoana nitrazay enin'andro izay nandiniana ny anarana ny amin'ny adidy amin'ny firenena. Rafitinina Tompo dia antsonao ny malagasy mba ampanjaka ny fitiavana, ampanjaka ny fifankatiavana, ary antsono ihany koa ny mpitondra mba hijery ny fahoriana ny fahantrana lalina ary hitondra vahaolana araky ny rariny eto amin'ny firenenay. Arovy Tompo ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy, omeo asa ny tsanasa Tompo, ta io ny rafitra izay mijoro eto amin'ny firenenay mba hitondra ho amin'ny fampandrosoana izany, ary izay zavatra rehetra izay tsapan-droso kosa Tompo, da aoka mba ho foananao izany. Aoka Tompo Andriamanitra mba ho tahinao ny mpitosana ambaratonda ny firenenay. Ingane Tompo Andriamanitra mba ho ambininao izy ireny, ka anaandro na alina dia anana fahendrena ary hitady izay vahaolana ampandrosan'ny Madagasikara. Eo ihany koa ireo antoko politika maro samihafa, ny mpanohatra dia aoka mba hanao an'izany amin'ny rariny tokoa izy, ary aoka ny tsirairay avy Tompo Andriamanitra dia mba atsapa fa mpiara-monina izay, ka na eo azany tsy fitovian-kevitra, tsy fitoviany eo amin'ny ara-pinoana, eo amin'ny ara-pomba, da aoka ho tsapanay fa olonao izay, malagasy izay, ary nataonao eto amin'ity toerana ity, eto amin'ity Madagasikara ity, ary ingane Tompo Andriamanitra izay tsirairay avy dia anao ampory ny hafatra reny, ka hisy akony eo amin'ny fiainanay izay manao ampo izany hafatra izany ny programme izay narosy nandritra an'izay enin'andro izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.